mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahameravatsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana lesina ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity saotra n'Andriamanitra isika fa mbola afaka miditra ao anatin'izao herinandro zao voavoany indray ary ny irina dia tondra hery sy fanavaozanao mandrakariva ny fianarana ten'Andriamanitra alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesina anio dia hivavaka isika. Iranay tsara ny Andriamanitra mbola velom-pisaoranao izahay no ny amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay. Saotra ihany koa ny amin'ny herinandro izay omenao anay ankehitriny irenay tokoa raha efa ny aloha lalana amin'ny zavatra rehetra ianao ka tsisy tokony anahinay satria ianao nefa nandamina ny zavatra rehetra. Indray teninao izay ankehitriny ka efa azo ny fomam-pananay handray izany ho araka ny sitraponao aminaran'i Jesosy. Amen. Teny lesona antsika androany dia manao hiatsangano ny tananao ao amin'ny fitoerana masina. Ny Salamo 4:30 no voaboasantsika an'io. Io salamo io dia mampatsiahy ny tsotran'ny mpisorana nataon'ny Arona ao amin'ny nomero 9 ary manasongadina ny fitahiana ihany koa ao fotopotopitsipika fototra sy vokatry ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny Israely. Misaoran'Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina ny olona ary avy ao amin'ny ziona ozy izy no mitahan'ny olona. Mihitatra amin'ny fiainany rehetra ny fitahiana satria ny tompo no mpamorona ny lanitra sy ny tany. Tsy filazana ny ziona ho toerana misy ireo fitahiana manokana avy amin'Andriamanitra dia manamafy ny fatoran'ny fanekem-pihavanan'ny tompo ao amin'ny olony. Ao amin'ny faneken'ny fahasoavany arak'izay no nampiasan'ny Israely ny tombontsoa hideran'i Jehova sy hitahiny. Saiko ianao hatrany hamaky an'io salamo io. Ao amin'ny salamo 7:20 ihany koa, matetika ny salamo no mampiseho ny mpivavaka ho mpanompon'i Jehova. Hoy izy manao hoe izay mijanona ao anatrehan'i Jehova amin'ny alina dia azo inoana fa manombo ny mpiambina ny levita amin'ny alina zany na ny fiderana natolotra ny Jehova Andriamanitra ny levita na andro io na alina. Koa satria ny Israelita dia nanompo an'Andriamanitra tsy hita maso izay tsy azo aseho amin'ny endriky ny sary n'inon'inona. Ny fitoerana masina dia natao hanehoana ny voninahitry Jehova sy hanome toerana azo antoka ho an'ny mpanota hanantona ny mpanjaka ny masina. Io fihaonana io dia ny tompo mihitsy no nisantatra azy ary feheziny didiny sy ny fitsipiny zany. Manatona azy toy ny vato velona ozy izy no lavin'ny olona tokoa fa nofidian'Andriamanitra sady sarobidy dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina hanatitra fanatim-panasitraka amin'ny alalan'ny fanahy masina Jesosy Kristy. Ny hitantsika eto araka ny tenin'ny Petera efa nehoana amin'ny testamenta vaovao ny hevitra mitovy amin'izay aseho ao amin'ireo salamo ireo dia ny an'ny olon'Andriamanitra izay mpisorona masina ankehitriny manolotra fiderana sy fisaorana an' Jesosy Kristy tompony ilay mpamorona sy ilay mpanavitra azy noho ny soa rehetra izay nataony taminy. Mendrim-piderana tokoa ny tompontsika ary efa tamin'ny andron'ny salamo dia efa nidera sy nankasitraka azy no ny ahafahalehibe azy noho ny soa rehetra. Izany ihany koa ny tokony hanosika antsika tsy hitsahatra ny saotra azy hidera azy hankasitraka azy na manao ahoana na manao ahoana ny toe-javatra. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao aminareo mifalia. Amen. Reranay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izahay no ny amin'izany teninao izany indray amin'ny tian'io ity. Misaotra tompo izay
mampianatra anay ny tokony hankasitraka mandrakariva. Misy zavatra izay tsy takatry ny sainay ataonao tsy angatanay akory satria hitanao fa mahasoa dia tanterahanao aminay. Izay kosa dia angataka fanahinao masina mba hampianatra anay hanome fiakasitrahana ny amin'ny fitantananao. Eny fa na dia na amin'ny namanay ihany koa ary na nivon'ny manodidina anay rehetra. Dia irianay tokoa mba feno fankasitrahana anao ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.